maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ampitombona ho anareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompo ary fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Miarabantsika rehetra ry havana malala nahatratra izao maraim-baovao ny amin'ny talata izao. Isaora sy derin'Andriamanitra isika omany io ampilatananareo ny salamo 8:20. Salamo 8:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina farany. Salamo 8:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina farany. Asaina itsangana ianareo ry havana. Rehefa hita ny salamo iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay rehetra matahotra ny Jehova dia izay mandeha amin'ny lalany. Fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Iny fa toy izany no hitahiana izay lehilahy matahotra ny Jehova. Hitahanao avy ao zionany Jehova, ary ho faly ahita ny fahasoavan'i Jerosalema ane ianao, amin'ny andro rehetra iainanao. Eny ahita ny zafinao ene ianao, fiadanana ane ho an'ny Israely. Amen. Ivavaka isika. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay ry Andriamanitra Ray zanaka fanahy masina. Hoentinay midera anao ny fonay, ny fanahinay, ny sainay feno haravona, satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Andriamanitra mahatoky ianao ka miazona ny teny izay lazainao ary tsy maintsy tanteranao sy efainao izany. Dia ilay teny fanomezan-toky izay milaza aminay manao hoe: indro aho momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Misaotra Andriamanitra fa miara-dalana aminay mandrakariva ianao. Eo akaikinay mandrakariva ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, tsy mahafoy anay, tsy mamela anay irery, mampahiry anay na dia mandalo anatin'ny fotoan-tsarotra ary izahay. Andriamanitra, misaotra anao fa Andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Henoko ny haravona ny fonay no ny asa rehetra izay nataonao. Indrisy anefa Tompo, manoloana izany fitiavanao sarobidy indrindra izany. Matsiaro izay fa tsy nahay namaly fitianao, tsy nahay nitianao izay ary olona mora mivadibadika amin'ny teny izay ilazainay. Tsy olona tsy mahatoky izahay, tsy mahatahotra anao Andriamanitra izahay. Mamelany elokay, mamindrafo aminay, afao amin'ny tsy fahatanteranay izahay. Jerevo amin'ny indra fonao izahay. Mampianaro izahay Jesosy, hitoeranay ao anatin'ny fitiavanao ary mamelany elokay mamindrafo aminay. Raisinay amin'ny fifaliana sy amin'ny finoana ny famelan-keloka izay omenao anay, satria Andriamanitra mahatoky ianao. Fa izay rehetra miaiky ny tsy fahatanterahany ka mangataka famelan-keloka avy aminao dia mamindra fo sy mamela eloka ianao. Ankehitriny ary raha iain'ny teny izay hotoriana ireto mpanomponao rito, ny fanainao masina no angatahanay hitaridalana anay, ampahiry anay, hitahiry ny teny ato anatinay, andraisanay afatra, andraisanay anatra, ary andraisanay toro hevitra sy toro lalana ahafahanay mitondra ny fiainanay ho araka ny sitraponao Andriamanitra. Ka mitenena Jesosy araka ny fombanao fa efa voninkaino ireto mpanomponao. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika amin'ity an'ity dia ao amin'ny bokin'ny Nehemia. Nehemia 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Nehemia 7 ny andininy voalohany
ka tratra amin'ny fahatelo. Rehefa hita dia hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny vita ny manda ka voalatsaka ny lela vavahady sady voatendry ny mpiandry varavarana sy ny mpihira ary ny levita, dia notendreko anany rahalahiko sy Anania lehibe tao andapa hitandrina ny Jerusalema, fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra n'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Ka hoy izao tamin'ireo: aza vela ho voana ny vavahadin'i Jerusalema mandra-pafahana ny andro, ary raha mbola mijana eo ny mpiambina dia aoka arindrina ny varavarana. Ka hidiona-reo ary manendre mpiambina avy amin'izay monina ato Jerusalema ihany, samy eo amin'ny fiambenany avy, dia samy eo amin'ny tandrifiny tranony avy. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Anapaka ao amponareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mbola mandinika atrantsika ny loha hevitra manao hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Ny bokin'ny Nehemia toko 7:1 ka hatramin'ny 7 no akatsika afatra amin'ity anio ity. Ny hevitry ny anarana hoe Nehemia dia midika hoe Andriamanitra mampionina, na koa hoe Andriamanitra mampahery. Izany hevitry ny anarany Nehemia zany dia mifamatotra mandrakariva ny amin'ny asa nanirahana Nehemia. Iraka nanirahana Nehemia dia ny hanangana ny mandan'i Jerusalema noho ny faravany manda vokatry ny nambabon'ny Babiloniana ny Jiosy, ny Israely tao a Jerusalema. Nodorany tempoly, noravany ny manda izay namefy ny tanàna. Ka rehefa niverina afanepahababona ireo zanak'Israely ireo, rehefa nonafahan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanjakany Persiana i Kirosy, dia niverina tany Jerusalema ireto zanak'Israely reto. Tanàna rava, potika, izany no vantanin'izy ireo. Samy nanao ny fiainany teny ihany. Ka rehefa reny Nehemia fa tafaverina ny Jerusalema ireo mpiray tanindrazana aminy, ary naheno ny faravan'ny tanàna, faravan'ny manda izy, dia nalahelo fatratra ary nangataka tamin'ny mpanjakany Persiana mba ahazo lalana handeha ho any Jerusalema hanangana indray ireo manda ireo. Nomena lalana i Nehemia, ary nomena fanampiana, ary nampombana miaramila mba hiaro azy fa misy fahavalo izay manakana ny asa zay ataony Nehemia. Anisan'izany Sambala sy Tobia izay jiosy ihany, fa izy ireo dia mipetraka ao amin'ny fanjakana varatra fa mahita tombontsoa amin'ny tsy fahavitana ny manda. Ny anjara toeran'ny manda eo amin'ny firenena anankiray dia aro amin'ny firenena izany. Sarotra amin'ny fahavalo ny hanafika ny firenena mimanda, sarotra amin'izany. Fa mora ny fahavalo kosa no miditra ao anatin'izany firenena izany rehefa tsy misy manda ilay tanàna. Dia iraka nanirana Nehemia dia hanangana izany manda izany. Eto amin'ity toko 7 efa tafatsangana ny manda, na dia nandalo fizahany toetra mamaivay ary i Nehemia sy ireo jiosy izay nanampy azy tamin'ny fanakana ny Sambala sy Tobia ny teny fanesona, dia tsy kivy izy ireo. Nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva izy ireo, nahazo hery izy ireo, ary tafatsangana ny manda. Eto amin'ity toko 7 dia tafatsangana ny manda. Ny antom-pisian'i Nehemia zany dia izao: fanarenana pirenena, fanarenana toe-tsaina, fanarenana fomba fivavahana, fanarenana foto-drafitrasa. Izany avokoa no nataony Nehemia, satria ny fotom-pisainana tamin'izany dia samy mitady ny azy, fa tsy mihevitra ho an'Andriamanitra. Navaozy Nehemia zany fomba fisaina izany, ka nikatsaka izay tombontsoiny ny firenena
tiany amefy izany manda izany. Fanarenana sy fanavaozana ny fomba fivavahana. Ireo mpisorona ireo dia manao fombafomba fivavahana fotsiny ivelany ihany, tsy manao ny asany tokony ho izy, fa mitady tombontsoa manokana. Fanarenana foto-drafitrasa dia fananganana indray ny mandany Jerosalema. Ka amin'izany fananganana ny manda izany, rehefa vita tafatsangana ny manda, dia mila fanaraha-maso ary mila ambenana ary mila arovana izany asa vita izany. Mila arovana izany. Ka ao anatin'izany dia tsy maintsy mitady olona ho apetraka ho mpiambina ny varavarany Jerosalema, ho mpiambina ny tanàna, ka hanany rahalany sy hanany no notendreny Nehemia ho tompona nraikitra voalohany amin'izany fandriam-pahalemana sy filaminana ao a Jerosalema izany. Izao ry havana malala no afatra omeny tompo atsika amin'ity anio ity. Olona mahatoky no omeo andraikitra. Olona mahatoky no omeo andraikitra. Eo amin'ny andininy faharoa no ahitantsika an'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesoa. Dia notendreko ho anany rahalahiko sy hanany lehibe tao andapa hitandrina ny Jerosalema, fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Olona anankiroa notendreny Nehemia eto, dia hanany rahalahiny. Tsy hoe resaka kian-trano an-trano no ataony Nehemia, fa mijery olona mahatoky sy matahotra an'Andriamanitra izy, ary ny rahalany no eo akaikiny, ary fantany tsara izany rahalany izany fa olona tsy hivadika aminy, olona matahotra an'Andriamanitra. Ary hitantsika ihany koa fa i Anania dia lazainy mazava tsara, miavaka amin'ny be sy ny maro, olona notsongaina, olona nofantehana, olona miavaka amin'ny maro, lehilahy sady mahatoky no matahotra an'Andriamanitra. Io mahatoky io ry havana malala, ny teny vahiny dia milaza hoe digne de confiance, olona fiabla, olona azo antoka, olona tsy mamono antoka, olona mahatanteraka ny teny izay lazainy ary mahavita ny andraikitra izay omena azy, olona tsy mora miovaova hevitra, mbetika manao eny, mbetika manao tsia, olona tsy mora mivadika palitao ny fomba fiteny. Mbetika izy mahatoky anao, mbetika izy mahatoky, mbetika izy tsy mahatoky fa mora mivadibady. Tsy olona tahaka izany no omena andraikitra, fa olona tena azo antoka, olona fantatra tsara fa manana fahatahorana an'Andriamanitra, manana fitiavana an'Andriamanitra, olona manana faharetana amin'ny asa izay ataony, ary azo antoka fa havita izany. Izany ny olona omena andraikitra, hitandrina ny fandriam-pahalemana, hitandrina ny filaminana ao a Jerosalema. Asa sarobidy izany, ka mila olona mahatoky sy matahotra an'Andriamanitra. Sao ry havana malala ny voalaza ny soratra masina. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho, izay nampahery aho, fa nataony mahatoky aho, ka notendreny ho amin'ny fanompona. Amen. Timoty voalohany, toko voalohany, ny andininy 12. Toetra mampiavaka ilay Andriamanitra izay vavahantsika. Andriamanitra mahatoky izy. Ny teny rehetra izay lazainy ny vavan'Andriamanitra tsy maintsy efainy ary tsy maintsy tanterainy. Ny teny fanomezan-toky izay nolazain'Andriamanitra amintsika, nolazain'Andriamanitra aminao, tsy maintsy tanterain'Andriamanitra aminao izany. Raha miazona tsy mivadika amin'Andriamanitra ianao, tanteran'Andriamanitra aminao izany. Andriamanitra tsy mivadika amin'ny heviny izy, fa zay rehetra lazainy dia tanterahina avokoa. Andriamanitra tsy miova izy, Andriamanitra maharitra amin'ny asa zay tanterahana izy. Tanteraka tao amin'ny Jesosy ry havana malala, izany hoe Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra manao ny asany amin'ny faharetana izany. Na dia fantany Jesosy ara avy any am-piandohana, fa tsy maintsy hiatra manaina ny asa zay ataony, tsy mba nialan-dahara ilay Jesosy, tsy nivadika tamin'Andriamanitra Jesosy, fa niantehatra tamin'ny herinandro, ary nantanteraka izany asa nankin'Andriamanitra amin'izany tamin'ny faharetana, ary tanteraka ny Jesosy Kristy izany asa izany. Ry havana malala, isika rehetra izao koa dia tarihin'Andriamanitra mba hanana
mba tena hitavy zany toetra hoe mahatoky izany. Ary isika rehetra ihany koa zay manana fahafahana hoe mampiasa olona dia tandremo ry havana, fidio tsara, fanteo tsara ny olona ho tendrenao omena andraikitra sarobidy, aza omena olona tsy mahatoky ny asa sarobidy. Aza omena olona tsy mahatoky ny asa sarobidy. Marina mandrakariva ry havana malala ny fampianaran'i Jesosy ao amin'ny filazantsara ny Matio 7:9 manao hoe aza omena ny alika izay masina ary aza tsipy eo alohan'ny kisoa ny vatosoanareo, fandrao hanitraka azy izy dia hifotra ka hamiravira anareo. Jesosy akory tsy hoe manalika olona na hoe manoatra olona tahaka ny alika, fa teny anohatra no entin'ny Jesosy milaza an'izany. Ny alika sy ny kisoa dia ny oharina toy ny olona izay ilazana ny fahamarinana, mandany fahamarinana, manamavo ny fahamarinana, tsy mandray anatra. Ary zany ny ilazan'ny boky Noabolana hoe zay tsy tia anatra, biby ny tsy tia anatra. Aza omena alika zay masina, zay zavatra sarobidy aminareo, aza omena olona tsy mahatoky izany. Fa aoka olona tena mahatoky an'Andriamanitra, olona mahatahotra an'Andriamanitra no omeo andraikitra eo anivon'ny orinasa zay tantaninao, eo anivon'ny firenena. Zany angery havana malala mahapotika ny firenetsika. Tsy mijery izay olona mahatoky sy matahotra an'Andriamanitra ny olona izay manendry, fa mijery izay olona mahay vava, mahay miteny, mahay misolelaka, izay mitady ronindrony, izany ihany no mahazo toerana rehefa avy eo. Olona mahay manao paikady, handetehana ny hafa, izany no mahazo toerana eto amin'ny firenena. Ka iza moka izy tsy handetika ny firenena, mahay mandetika ny hafa izy dia mahay mandetika ny firenena. Tsy olona ohatr'izany ny tokony omena toerana eo amin'ny fitondrana ny firenena. Tsy olona ohatr'izany ny tokony omena toerana eo amin'ny orinasa zay tantaninao. Hoe mahay mandetika ny hafa, atonga ny hafa ho voaroaka, tsy olona ohatr'izany. Fa olona mahatoky, olona tsy mivadika aminao, olona tsy mivadika amin'Andriamanitra, olona manana tahotra an'Andriamanitra, sy tia an'Andriamanitra. Tandremo anefa. Fa misy ny ambody mody mitafy zanak'onjy. Fantaro tsara ny olona zay mahatoky an'Andriamanitra, olona zay manana tahotra an'Andriamanitra, reny no omeo andraikitra. Taditsika ny toriteny momba ilay talenta fanoharana zay nataon'i Jesosy. Nomena talenta dimy, nomena talenta anankiroa, nomena talenta anankiray. Fa ny anankiray tsy nampiasainy fa naleviny. Ary rehefa tonga ny tompony tahaka an'izany, izy indray ny be vava sy nanao teny tsy ambina tamin'ny tompony, nanao teny ratsy tany amin'ny tompony. Izy indray ny be vava. Tsy olona ohatr'izany no omena andraikitra. Ary fantatsika tsara ny teny Jesosy hoe eto aty izay any aminao, zay kely ananana raha alainy aminy. Tsy mendrika omena an'izany talenta, zany zavatra sarobidy izany ny olona tsy mahatoky, ny olona mora ny vadibadika, ny olona tsy mahatateraka ny andraikitra. Ny olona rehefa ny vava no mandeha dia mila mandiny tenitsika amin'ny fanendrena azy amin'ny andraikitra zay omena azy. Ry havana malala, mitarika antsika izao tenin'Andriamanitra izao, anao zay zavatra sarobidy indrindra, ho mahatoky amin'ny andraikitra zay omen'Andriamanitra antsika. Tadidio, fa tsy diso anjara ianao, mahazo toerana iarao raha olona mahatoky sy matahotra an'Andriamanitra tahaka ny Ananiasy, ny Hanany, izay matahotra an'Andriamanitra. Dia tsy izy ireo no mitady seza, fa ny seza no mitady an'izy ireo. Rehefa olona mahatoky sy matahotra an'Andriamanitra ianao, dia tsy ianao no mitady toerana, fa ny toerana no mitady ianao. Aoka ry havana malala, mba tena izany ny fomba fisainantsika amin'ny fanendrena olona, tsy hanao kiatrano an-trano, fa hijery hoe iza ny tena mahatoky an'Andriamanitra, iza ny tena mahatahotra an'Andriamanitra. Izany no fiditsika, omentsika andraikitra eto anivon'ny fiangonana, ao anatin'ny sampana. Ireny olona ireny no tokony ho fidiana, ireny olona ireny no tokony omena andraikitra. Fa aza ho manome andraikitra ho an'ny olona izay tsy mahatoky sy tsy matahotra
an'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ny tenin'Andriamanitra hitoera-petraka ao anatintsika. Amen. Dia hivavaka isika. Andriamanitra misaotra ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity anio ity, izay mampianatra anay fa ny olona mahatoky sy matahotra anao no tokony omena andraikitra, satria olona tsy mamono antoka izany, fa olona azo antoka, olona mahatanteraka izay rehetra lazainy, ary olona tsy mivadibadika ary tsy mialangalana amin'ny andraikitra izay efa nakininy taminy. Andriamanitra, reto ny vahoakanao avy nare izany teninao izany, tehirizo ao anatin'ny fon'izy ireo izany, ary aoka koa mba tena ho mpanompo, mahatoky, matahotra anao Andriamanitra amin'ny asa rehetra izay atao, fa tsy diso anjara ny olona izay manana toetra tsara tahaka ny Anania, izay lehilahy miavaka tao anatin'ny maro, dia nahatoky anao Andriamanitra sy manana tahotra anao Andriamanitra. Tompo, fanainao masina no ankatanay taridalana anay, ankatoavanay n'izany teninao izany, izany sitraponao izany, anananay fahatahorana anao Andriamanitra, ary ahatonga anay ho mpanompo mahatoky, mampifaly anao Jesosy Kristy, Tompo raina io. Mivavaka izahay, ny fiainany tsirairay avy, ny tontolo mandro izay hodiavinay amin'ity anio ity dia kina eo am-pelantananao. Ho saintsainay mandrakarivana izany sitraponao izany, ny amin'ny asa mandrara azy ataonay. Ary mivavaka izahay ho an'ireo izay azony tsy fahasalamana, ianao ny tompony no hanome fahasalamana ho azy ireo, na manatrika eto na any amin'ny toerana izay misy azony tsirairay avy, hikasika azy ny tananao mahery, ka hanafaka anala ao anatin'ny rofony ny aretina rehetra. Akina eo am-pelantananao Tompo ny asa fivelomany tsirairay avy, ianao no hita, ianao no hanambina, ary ataovy ho mpanompo ankatony teninao izy ireo, fa miankina amin'izany no hitahinao azy, satria izany no voalazan'ny teninao. Tompo raina io, maminay ary manakambana izany vavaka izany, amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay anona sahazo anay, ary mamelany ilokay tahaka namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanterahany Tompo aminareo ny trodranomasina manao hoe: hitanareo ne Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratry ny tavana aminareo ne Jehovah ka hamindra fo aminareo, anandratra ny tavana aminareo ne Jehovah ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery an'ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.